satria sy zakany sasany hoe mbola velona aho za tsy ho faty raha tsy vononareo raha tsy vonon'Andriamanitra fa inona zany de rehefa dinina le izy za zany metisy sady merina ny raiko de barany mamako de rehefa mijery fil d'actualité za de kotieny mpanenjika io zany hoe reo havako avy amin'ny mamako akamaroany satria ny kotieny mora karamaina ny kotieny mora manipulena satria kotie za eto fa za mo tsy manipulena satria za nianatra misaina sy mandinika ny kotie ihany no ampamotehina kotie dikan'izay zany misy merina ihany koa ambadika ao satria sy zakandrizalahy le anarako raha olona rivo sy olona valona zay taranak'Andriamana ny tany sady taranak'Andriamasina valona no taranak'Andriandranandro zay milevina eo amboy be amreny beko aho no milevina ry ambotrandrenanahary eny alasora amray beko Andriamana ny tany zay koa zany defa manimba ny sainy sasany hoe ahoana le zalahy metisy ty zay milevina andrendapy agny ny reniny sy ny reny beny mahabara azy no nianatra de mahay nanambara ny teboka araka ny lalàna izay fahafantarany azy moa ity namana ity manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena tsisy depute intsony ao Tsimbazaza raha arahana ny andininy faharoa fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany andininy roa fitopolo dia milaza mazava fa mandritra ny fepitoam-piasany ny solom-bavambahoaka iray dia tsy mahazo manova vondrona ara-politika hanatevin-daharana vondrona vaovao ankoatran'ny iray izay efa nifidianana azy raha sanatria ka misy fandikana ny andalana teo aloha dia hofanana ny sazy izay ambarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny solom-bavambahoaka voafidy tsy anisan'ny antoko dia afaka miditra amin'ny vondrona parlementera no fidiny ao anatin'ny anterimiera azo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ny fandroahana solom-bavambahoaka raha toa ka mivoana amin'ny fitondrantena ny vondrona parlementera misy azy ny fitondrany fandroahana sy ny fitsipoka ny etika ary ny fitondrantena matianina dia voafagitra ny lalàna momba ny antoko politika sy ny fepetra momba ny famatsiam-bola ny antoko politika ho raharaha ity zavatra ity hoy ny fanehoan-kevitra ity namana ity raha ny tonga ny fomba fijeriny araky ny lalàna eto amin'ny tany Madagasikara ny be ny tanàna ny antsiranana kosa dia nanao fanambarana amin'ny vahoaka tany antoerana taorian'ny fiverenany amin'ny toerana amin'ny mahabe ny tanàna azy ny zoma 4 oktobra 2024 dia naneho izao teny izao Ijovody Jean-Luc Désiré ho an'ny vahoaka ny antsiranana moa iantefany ity hafatra ity ry vahoaka ny antsiranana ho izy efa taona maro izay no tsy nahazahoany rehetra zavatra lehibe koa amin'ny ity taona ity mampanantena afany cadeau de Noël ho anareo dia ny fisokafany bazary izay ho azo ampiasaina ho an'ny rehetra anisan'ny mampiavaka an'ity be ny tanàna ity moa dia noho ny izy tsy be resaka fa asa avy hatrany ary asa vita no ifampitsarana na de teo aza ny faneriterena raha hatr'izay ankehitriny kosa dia nody amin'ny tany ny jiosy ary niverina amin'ny fahefany izy ny malaza amin'izao moa dia resaka raharaha any mpandraharaha Mamarahavatomanga dia sanatria tokoa ve misy olona ambony tafiditra hoy ny ahihany maro à la tête même hoy ny fanambarana fo izay nataony Nasera mialohan'ny nitondrana azy tany amin'ny FCC mba hanadihadina azy ny dikany io fehezantena io dia midika hoe ambarako ampabe masona dia olona ambony aza azo heverina noho nyzany fa misy olona ambony mety hoe manampahefana tafiditra ihany koa amin'ny raharaha Mamarahavatomanga tsara ampahafantarina eto na moa fa voarohoroho nampiasa ny fahefany nanaovana tsindribokitra mba hiarovana any Mamarahavatomanga i Nasera ka izy efa hitsoaka iny no voasambotra teny amin'ny seranam-piaramanidina ny andro ny zoma lasa teo ka nambarany moa iny fehezanteny fo iny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ny androany tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fahatsala veneny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy